soa rahalamisa manosa e rahalamisa ty elaela misa tsy hitatsika izy natao hoe rahalamisa na misa kolokolo misy efa ela tsy teto tsika moa zany miaraka eto ataoko efa azo atao hoe fianakaviana ihany satria efa tonga eto foana dia tsy hotenenina aveo hoe avaizy misa iny atao misa fa faharay mahita misa zany e firy volana zay tsika tsy neo roa volana stafany dia tonga eto indray misa zao mio micro e misa aloha ifampiresahana sy misa eto aloha zao koa zay sy misa voaneona tsy mety iny ty misa misa dia raha lahy matoky eo amin'ny tompo zay ampiasain'ny tompo koa amin'ny resaka fampianarana sy fizarana ny tenin'andriamanitra meny tompo fanomezam-panany amin'izany dia nisy foana izy tsy teo zany fa miasa any ivelany any ampitan-dranomasina dia vierina kely ray izy dia mandeha ray hina vaovany manahoana ny fanomponany manahoana ny olonany manahoana ny zava-misy amin'izao fotoana ao resadresaka kely tsika ndray atsy dia misy vaovao fa anty dia misy nolona koa fa tanàna musulman dia sarosarotra ihany le hoe mitory sy mijoro zany lazara misy fotsiny aiza moa le izy any mayoty mayoty fa ravo daholo ny 99% olona salama 99% dia ramadan zao fotoana zao dia vao mainka mafana fo be koa aloha zany salamo zay zavatra anankiray mampiavaka zany hoe tsika kristianina misy tenin' jesosy le manao hoe le miteny izy hoe nony aminareo izy nitenina raha sainan'andriamanitra ny mijetelisy ny salamo mijery kristianina izy dia tsy resy lahatra izy tsy resy lahatra mihitsy izy hoe nitory aminy ianao zany tsy resy lahatra mihitsy izy raha ny zavatra hita amin'ny masiny satria ny kristianina hitany kristianina manao akanjo fohy ny kristianina hitany misotro toko misy fotoana rehefa misy manao fety tsisy misotro toko zany rehefa misotro toko izy dia any an-trano fa tsy tena misotro toko zay za moa zany gaga tareo amin'izany nefa zareo any amin'ny tsy havana tsy izy fa tsika kristianina fa tsika mélange be fa tsika zany andresy lahatra ny silama dia tsy maharesy lahatra azy ny azy ny olona manao akanjo lava daholo ny vehivavy misaro tsisy hitanao mihitsy dia eritrereto amin'izany aiza hoe izy tsika jesosy miteny mihitsy hoe moramora koa izy nitsarako rehefa nitory any Kapernaum izy nitory any Betsaida izy dia izy hoe moramora kokoa izy ny anjohan'ny Sodoma sy Gomora no ny anjohanareo satria manino satria nitoriana amin'ny fahamarinana Betsaida sy Kapernaum dia nefa tsisy nino reo salamo ireo zany tsy mahalala an' jesosy fa rehefa tonga ny fitsarana jugement reo moramora no kristianina tena tsy kristianina ohatra tsika rehefa maheno fahamarinana zany tadifa jesosy miteny hoe zay be ozy izy zay mena be dia be ny tadiavinany zay mena kelikely ny tadiavinany na any amin'ny afo be any zany misy level misy niveau misy degré mba marinina miteny eny tsika mba tsy hompiheny fotsiny fa mpiheny mpakatonta ny avin' jesosy dia zay zava-misy any tsy hatreto aloha mbola tsy hitako zay olona nitoriko an' jesosy nisy any fa tsy dia tena hoe misy tena nafahana ny sokatra satria eo ihany ny fatahorana ny manofo satria ianao raha vao tena mitory an' jesosy ihany na ny silamo misy extrémiste be tonga dia mamono eritreretako izany mazava tikenina amin'ireo zao ny silamo tena silamo any amin'ny silamo kristianina tena converti tena kristianina mirehatra tena mirehatra fa tsy hoe mirehatra moramora satria manino satria misy persécution be zay zavatra tokony fantatsika tamin'ny tantara fiangonana rehetra nisy ny revay rehetrarehetra rehefa misy ny persécution rehefa misy ny fahoriana dia misy ny antsoina hoe revay
fa rehefa tsisy ny persécution tsisy ny fahoriana dia tsisy ninona ny fiainan'ny kristiana. Tiako tenena zany ny fahoriana e. Rehefa be ny olona tsy mahazo ny fahoriana io. Rehefa tratra ny fahoriana ny olona dia mitra-panontaniana fa maninona ary misy an'ity fahoriana. Fahoriana tiako tenena betabea, aretina, afatesana, tsy fisina, fanotrana. Mipetraka ilay fanontaniana fa maninona. Misy fotoana zanak'Israely hoe ten'Andriamanitra nivoaka ny Egypte aloha izy any Deutéronome any. Halan'i Jehova tsika hozy izy. Matonona teny Jehova ty amin'ny tany tsisy ninona taty. Zany tatra ny fahoriana dia mamitra-panontaniana ny olona dia hoe tsy tian'Andriamanitra zay. Nefa rehefa misy fahoriana, misy ny hafa. Fa hazavaiko antsika fa maninona. Fa maninona marina ary moa zay Jesosy fa tia antsika dia hoentina antsika ny kristianina misy mijano. Misy fotoana rasy resaka kely zay. Rasy zay ngamba ny filabelarina kely hoe fa maninona ny fahoriana no. Ary zany tenenareo fa ny zavatra farany fiasan'Andriamanitra indrindra dia amin'ny fahoriana. Ary ny fiainantsika eto tany a fahoriana dia tsy fahoriana, fahoriana dia tsy fahoriana mandra-pialantsika eto. Rehefa namorona ny tany sy lanitra Andriamanitra dia izy hoe nisy maizina dia nisy mazava. Izy tsy miteny hoe nisy mazava fa nisy maizina dia nisy mazava andro voalohany. Dia nataony izay foana hoe zany hoe misy foana ny maizina amin'ny fiainan'olona dia misy koa ny mazava. Misy ny maizina zany hoe mifandimby foana io zany raha tsy rehefa miady, raha tsy miady tsika na rehefa tonga Jesosy vao misy ny tena hoe fahazavana. Dia retoana hoe toko voalohany andiny fahaenina fito amby roapolo. Deutéronome toko voalohany dia fito amby roapolo. Dia ny monomono natao andainareo azy nareo ka nanao hoe halan'i Jehova sika nitondrany antsika nivoaka avy tany Egypta nolorana antsika eo an-tanany Amorita andriganany antsika. Ho aiza ny alekarantsika ndralantsika efa nanaketraka amin'ny fotsika tamin'ny nanaovany hoe lehibe sy lava antsika ny olona ary ny tanàna dia lehibe sady misy manda manakatra ny lanitra ary efa hitanay teo ihany koa ny taranaky ny anakita. Nisy obstacle lehibe tamin'ny zanak'Israely tamin'io. Maro be ilay satria efa nandeha tany anefitra izy dia aveo nisy fahavalo matanjaka be indray eo alohany. Dia io sisa amin'ny navaliny hoe Andriamanitra aveo izy fiantsika dia izao no nataony antsika. Halan'i Jehova tsika hozy izy ho faty aty tsika. Dia dabe zany le zavatra tonga anatin'ny eritreriny. Dia nisy fotoana koa rehefa nisy mosary nataon'Andriamanitra tao Jerosalema. Dia nisy olona anankiray izay mpanjaka kapiteny malaza io. Izao no teneniny hoe zao moa zao izy natonga tamin'i Jehova ko inona ntsony no teneko an'i Jehova. Dia nisy fotoana koa zanak'Israely nandeha dia lava be ilay lalana amin'ny nomeri toko faha 1 amby 20. Dia indray zanak'Israely kivy ny olona izy noho ny amin'ny lalana dia nanomboka ny monomonina tamin'Andriamanitra. Dia mipetraka amin'izay rehefa notaniana fa maninona ary Andriamanitra tsy maintsy mandeha any amin'izay lalana izay fahoriana. Tsy maintsy mandeha any amin'ny lalana hoe fanotrana
tsy maintsy mandeha any amin'ny lalana hoe aretina. Dia Paoly tao anatin'izany rehetrarehetra izany dia nanome valiny hoe fa maninona tsy maintsy izay ny lalana kristiana. Dia vaka itsika ny vatenin'ny Paoly Korinthiana toko faharoa. Korinthiana toko faharoa andiny faharoa amby roapolo. Vakiko ilay izy. Korinthiana toko faharoa toko faha-raika ambin'ny folo andiny faharoa amby roapolo. Korinthiana faharoa toko faha-raika ambin'ny folo andiny faharoa amby roapolo. Raha mamaky an'io dia nisy olona nanome tsiny amin'ny Paoly hoe izy apôstôly sandoka reny, apôstôly tsy izy Paoly reny fa zao. Dia nitantara teo Paoly dia avy eo amin'izay Paoly niteny hoe raha misy izy kristiana izy misy mitena ho apôstôly za koa izy. Dia niteneniny amin'izay rehefa avy eo hoe inona tena mahatonga anazy miteny za koa. Dia niteny fahoriana be be izy. Ny sinina zany ahafantarana hoe kristiana izy. Zao izy Hebreo, Benjaminy. Amin'ny kapoka manatombo, amin'ny fahoriana matetika, amin'ny zavatra maro samihafa dia vakitsika izy. Fa amin'izay mahasahan'ny olona miteny tony adala fambasako hoe Hebreo va izy za koa, Israelita va izy za koa, taranaka Abraham va izy za koa, mpanompo Kristy va izy. Teny tony olona verisaina mihoatra noho izy amin'ny fisasarana manatombo, amin'ny tranomaizina matetika kokoa, amin'ny kapoka be fa izay tsisy, amin'ny fahafatesana matetika. Indiny any kapohan'ny Jios sy ny efapolo lasan-kiray avy, intelo ny kapohana tamin'ny hazo, indray maka ny toram-bato, intelo vaky sambo. Indray andro sy indray alina mitoetra tamin'ny lalina, mandeha matetika aho saika nahita loza tamin'ny olo, saika nahita loza tamin'ny Jiola, saika nahita loza tamin'ny tompon-tany namako aho, saika nahita loza tamin'ny Jetris, saika nahita loza tamin'ny tanàna aho, saika nahita loza tany anefitra aho, saika nahita loza tamin'ny ranomasina, saika nahita loza tamin'ny ralasandoka aho, tamin'ny fisasarana sy ny fikelezanaina, tamin'ny tsy fahita-toro matetika, tamin'ny anohanana sy ny etaeta, tamin'ny fifadiakanina matetika, tamin'ny atsika sy ny fatanjahana, afa-tsy ireo zavatra ivelany dia mbola misy koa izay mahazo isan'andro dia ny fahenana ny fiangonana rehetra. Iza ny malemy ka tsy malema, iza ny tafotona ka tsy mirehatra. Raha tsy maintsy mirehare aho dia izay momba ny fahalemeko no ataoko rehare. Eo amin'izay izy miteny ny antony. Dia miteny amin'izay izy teny toko faharoa ambin'ny folo andiny fahafolo hoe toko faharoa ambin'ny folo andiny fahafolo hoe koa dia finaritra any amin'ny fahalemena, amin'ny fahampahoriana, amin'ny faharetana, amin'ny fahalinjiana, amin'ny fahatrana noho ny amin'ny Kristy fa ny fahalemeko ny fahatanjahako. Mahatonga an'Andriamanitra mandeha amin'izay dia tsotra. Mila petraka ambanitsika, mila malemitsika. Raha vao tsy malemitsika dia tsy miseho zany Jesosy. Misy teny mihitsy hoe hoentiko any amin'ny efitra izy dia any nitenenako azy amin'ny feo mangina, amin'ny moramora. Jesosy zany tsy mitondra antsika any amin'ny tany tsisy efitra zany, tsy baiboly zany. Raha kristiana ianao tsy maintsy mandalo efitra, raha mbola tsy mandalo mbola andalo. Na za zao mety tsy mandalo fa mbola andalo aho. Sonareo? Satria manino? Misy mazava dia misy marahina. Mandra-piara fofona antsika. Raha mandinitsika ny tantaran'i Davida, Davida zany namparantenan'Andriamanitra ho mpanjaka, mbola mpiandry ondry izy amin'io. Rehefa mpiandry ondry izy dia raikitra ny ady dia Goliath ny fahavariny voalohany resiny Goliath. Dia avy eo izy lasa mpifehy arivony Saoly. Efa faly Davida zany efa tena mirehatra tsara, efa miasa ny tompo mifehy fa lasa mpifehy atafika. Dia inona zava-misy? Nisy indray ny efitra. Nenjehana izy ny transaoly efina indroa izy ngamba na intelo. Nitsoaka izy lasa irerina izy. Nidina ambany. Avy eo indray nisy olona 900 lanina nodidina anazy dia lasa lehibe an'ireo indray izy. Zay koa izay matoky amin'ny kely dia ataoko mpanapaka amin'ny be. Tsy mpanjaka zany Davida raha tsy misy 900 aloha teo dia avy eo 900. Dia avy eo lasa mpanjakan'ny Joda, dia avy eo mpanjakan'ny Israely. Matoky amin'ny kely anao vao mpanapaka amin'ny be. Ny efitranao mandeha tsy kelikely fa tonga dia zavatra mavisatra be. Nisy taony Joba rehefa tratra ny zavatra nahazo azy izy tena mafy be ny nahazo azy, mafy be ny nahazo azy. Dia hoy izy amin'izay ny vadiny, izay ilay kristianina ny ankamaroan'ny kristianina, ohatra ny vadiny Joba. Mbola mifikitra amin'Andriamanitra ihany ve ianao e? Hozona izy ny tenanao dia matesa amin'izay. Nefa rehefa nilamina ny fiainan'i Joba dia nilamina izy. Dia zany ny loatra izany. Ka ilay fiarahana amin'ny tompo
tsy dia ohatran'izay ny vatiny jobo zay nefa kikikely izay jobo atoko voalohany. Jobo alohan'ny salama. Raha maty tantarany jobo ina dia tena tsara be mihitsy io fa jobo tena tsy fata mihitsy fa maninona raha ny za miaraka amin'Andriamanitra raha mamaky tsara an'io mihitsy ianao dia manomboka amin'ny voalohany jusqu'à ny mitsaiky toko fa mitantara mihitsy jobo hoe za ozy izy nandeha amin'ny famarinana adin'olona tsy fantatra raha ozy izy za manampy azy misy olona tsy mitafy izy mentiko ohatrano matory maninona izy zavatra zao manjoa aiza ozy izy Andriamanitra tavoalohany izy ohatr'izay fandraisany azy fa rehefa nandeha izy dia manoka fantany amin'izay hoe misy zavatra tiany Jesosy io amboarina ny fiaina. Dia izao voalaza ny toko faharoa andimy fasiky. Tamin'ny voalohany nanjoany jobo raha maky an'io nareo dia ny tamin'ny voalohany izy potika daholo tsisy ininona intsony. Mpanan-karena be jobo mpanjoaty be. Rehefa mpanjoaty be izy dia nasoronao anatin'ny ray andro daholo ny zavatra nanana ka hatramin'ny olona ka hatramin'ny rehetrarehetra. Dia ny faharoa nasinona cancer zay ny mampilazay koa azy tratran'ny aretina tsy azo tranony. Dia mafy be mihitsy ny fahoriana fa na ny namany ara tsy nafantatra azy. Namany telo lahy. Tady ny jobo zany izy jobo dia jobo ny tokotany sady misy fery dia tsy fantany namany. Dia ozy izy toko faharoa andimy fasiky. Ary io vatiny taminy mbola mitana amin'ny famarinanao ihany va ianao mafoizan'Andriamanitra ianao dia aoko faty fa hoy izy taminy taka ny teniny anankiray ny vehivavy adala ny teninao moa ny soa ihany va ny raisitsika amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Vadiny jobo sy jobo vadiny jobo dia nitireko nareo teo hoe miaraka amin'ny tompony ny atere miaraka amin'ny tompony ny fitiavana ny arena fitahiana raha mitery any nasoron'Andriamanitra indre-pandeha iny dia io valiteny. Tanareo ilay fahoriana amin'ny fahoriana io zany tena miseho ny toetranao fa tsy amin'ny fitahiana velively. Fitahiana zany ny olona tia an'izany fa alibe ny teny misaotra tompo tahinao fa ataovy marary iny ianao potra amin'izay toetranao zao verangano mba manjoa anaty foanako ny sasako misy an'izay koa ny misalama foana ny sasarako ny tanako tamin'ny famarinana ozy izy asa salamy toko fasivy fitopolo saika lava ozy izy miala satria ny préare ozy izy miatana manan-karena ozy izy mitafy volafotsy mitafy bongotavo maso ozy izy tsy mieritreritra mininy izy za kosa izy manompo anao Andriamanitra tamijary dia miteny izy hoe foana ozy izy mitantana nanasako ny tanako tamin'ny famarinana. Misy tena Andriamanitra amin'izay zay mandeha any amin'ny Isaia hoe zay mandeha araka ny famarinana ozy izy dia ohatran'ny voababo ny sasany. Ohatra zany tsika mandeha araka ny famarinana dia tsy mahatsiaro an'izany hoe ohatran'ny hoe voafetsifetsilolo izany ohatran'ny voambakambaka baiboly zany fa ianao raha tsy dia voambakambaka mila fetsifetsy dia nefa ianao amin'ilay lalana amin'ilay mandeha amin'ny famarinana dia mijaly. Dia nefa amin'ny foana no miseho voninahitran'Andriamanitra amin'ny fahalemena foana tadio zay nyheriko izy ny tompo dia miasa amin'ny fahalemena. Davida rehefa tratra amin'ny fahoriana izy ilay andro zay izy mahafinaritra be mihitsy nisy fotoana izy nandefa nitsoka ny Saoly izy dia nakany Gata io Gata io mpanjakany Filistina dia lasa nanompo an'io izy aloha dia andeha hiady amin'ny Israely amin'izay dia naveryn'ilay mpanjaka Filistina ndany ianao izy miady fa tsy mahazo miady miaraka amin'ireny fa sao hivadika aminay. Dia rehefa miverina amin'izay dia tonga amin'ilay toerana tsy hoe Gilgal. Tao amin'ny Gilgal io vady manjanaka mipetraka sy ny fananana tamin'izany izy mbola tsy mpanjaka mbola olona eninjato lahy miaraka taminy dia ipoteny amin'ny ekipa tao daholo ny fananana lasa daholo ny vady manjanaka dia nijaly be mihitsy zareo raha mamaky ny tantara nitomany daholo zareo rehetrarehetra dia ny olona namentsiny ny Davida dia andao vonoiny Davida fa ny zavatra ozy izy Davida nataony Davida tamin'izay tena mampahay mihitsy satria izy ary Davida kosa izy rehefa teo miatiny akiviana zany
nampaheriny tenany amin'Andriamanitra. Zay zany tsisy ny vahaolana mitsoany tao anatin'le izy. Akizay keliny zay Samuela toko Samuela toko faharoa toko fahatelopolo. Samuela voalohany Samuela voalohany ka toko fahatelopolo. Andininy fahaenina ary ory indrindra Davida fa ny olona ny fampitoana hitorabato azy satria samy nalahelo ny zana lasa ny zanany vavy ny olona rehetra. Fa Davida kosa nampaheriny tenany tamin'ny Jehovandriamanina. Areo amin'izay izy ory indrindra hozy izy Davida satria samy nalahelo ny vadiny sy ny zanany. Fa Davida kosa nampaheriny tenany tamin'Andriamanina. Zay ny dikany hoe aram-baty fiarovany, batery fiarovana izy ny Baiboly Jesosy. Rehefa mieritreritra fotsiny tsika hoe anerinanity no anin-danitra any foana. Ny finoana kristianina zany fanantenany kristianina. Io tsy finoana hoe matetika ohatrany hoe eny fotsiny hoe zany lanitra zany ony hoe eny fotsiny hoe fa tsy tena fantatry kristianina loatra hoe marina. Hoe marina zany lanitra zany, marina zany hoe fiadanana mandrakizay zany, hoe marina zany hoe any an-danitra any tena hoe aritra mandrakizay, marina zany hoe volamena vatsoa betabela izy. Fa rehefa mieritreritra zany fotsiny dia misy fanantenana. Rehefa mieritreritra hoe Jesosy iverina misy fanantenana. Dia zavatra tiako ambarako hoe ny zavatra eo anatrehan'ny ohatrany hoe aizina sy fitsapana maro samihafa. Paoly nanoratra mihitsy akitsika kely. Izy tsy miteny mihitsy hoe ao izy fa ao fa esorina ny zavatra manjoa, ao fa esorina ny ohatra hoe ny tsy fahasalamana. Fa izy hoe misy lalana ao izy men'Andriamanitra azakanareo azy. Izy tsy miteny mihitsy hoe vetivety dia hovainy toko fa mena lalana izy ahafanareo mazaka azy. Dia iny misy anatra be mihitsy ny tenen'ny Paoly tamin'izay. Zao ny teneniny Koritianina voalohany toko 10. Fakitsika kely zay satria Koritianina voalohany toko 10. Fa tsy tiako tsy fantatrareo raha fa nilazantsika rehetra tambanindraona ary izy rehetra namaky ny ranomasina ary izy rehetra dia natao batisa ho an'ny Mosesy tao amin'ny ranomasina ny ranomasina ary izy rehetra nihinana ny fihinanam-panahy iray ihany ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy ary Kristy izany vatolampy izany. Nefa ny ankabeazany dia tsy isak'Andriamanitra fa narengana tany an'efitra ary izany zavatra any dia tonga anatra ho antsika mba tsy ho mpila zava-dratsy isika toy ny ilany ireny. Areo ka tsy hanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny araka ny voasoratra hoe ny olona mipetraka nihinana ny sotro dia mitsangana ilalao. Areo ka tsy hijangazanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny dia telerivo ambroala ndraiky indray andro. Areo ka tsy akafanany tompo isika tahaka ny naka ny sasany tamin'ireny fanahy azy ka maty minarany ireny. Areo ka tsy monomona ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny izay maty mipandringana ary izany dia nanjo azy mba ho anatra sady voasoratra izany fananaranatsika izay miara ny fitarany izao tontolo izao. Koa izay manao azy efa mijoro dia oka izy hitandrina fandrao ho lafo. Tsy misy fakapanahy mahazo anareo afa tsy izay zakan'olombelona. Nefa matoky Andriamanitra ka tsy hamelana ny marim-panahy mihoatra izay zakanareo. Fa momba ny fakapanahy dia asiana lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo azy. Momba fakapanahy dia asiana lalana koa mba hazakanareo azy tsy hoe elanareo aminy. Dia miteny mihitsy Paoly eto hoe raha te hijery ny antsoina hoe lalana kristianina tsika dia mijereva izy ny antsoina hoe tantaran'ny zanak'Israely tany an'efitra.
voasoratra ho izy ireo mba ho fananarana atsika dia inona zany ny politenina amin'izay nisy lesika be da be nataony zanak'Israely ka natonga anazy tonga tany tany Kanana zany hoe mety misy zavatra miseho koa amin'ny fiainantsika misy lesika be da be koa mety tsy hahatonga antsika hiditra ny fiainana mandrakizay satria mitovy io tany Kanana paradisa raha matsika dia any an-danitra fa le hevitra amin'izay le teneniko teo hoe tsy lalana mora fa tery ny lalana makany amin'ny fiainana tsy miteny hoe izy hoe tery eto mivavahady fa ny lalana koa tery dia Jesosy efa maniraka antsika foana hoe mba mandeha zany manao marsy ianao tsy mijanona satria anisany anankiray fahotany zanak'Israely dia ny olona izy nanino mipetraka ny hinana ny sotro ny tsangana ny lalao nefa Jesosy maniraka ny olona mandehana tovim-pianatra ny firenena rehetra zany hoe le olona tsy mihetsika mihitsy amin'ny marsa kristiana telo taona miaraka amin'ny tompo fa tsisy ninona efa taona tsisy ninona mipetraka amin'ny seza foana isak'alahady toriana foana anino mipetraka dia ny sotro dia ny hinana zany hoe zava-dehibe dia io sakafo io filana io materialy io raha mboloatra zany koa zany tsika dia le lesika le tany anefitra zay dia mitsangana dia rehefa mitsangana tsy tokony hoe manao misiovana ny lalao tsy sérieux miaraka amin'ny tompo tsy matotra mihitsy manao kitoto Paul ny teny izao mihitsy hoe tsika izy ohatrany miazakazaka izy tsy manao kitoto zaho izy dia tsy manao kitoto fa asiako mafy ny tenako sao rehefa nitoro tamin'ny sasana dia za ndray no lavo sérieux tsara rehefa miteny Jesosy ty dia ty rehefa miteny Jesosy zao dia zao fa tsy midikodiny eo ihany firy-taona eo ihany amin'ny zavatra anankiray efa mora malafy dia midikodiny eo foana zay le manao kitoto zay le milalao Paul rehefa nisy taona koa ny amin'ny Korintana toko faharoa dia mbola miteny izany izy rehefa nikasany andeo any aminareo avy eo izy moa nikasanyzany izy ka nanao kitoto izy tsy nanao kitoto ao nefa Ezekiel zay Korintana toko faharoa Korintana toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny Korintana faharoa toko voalohany andiny fafito ambin'ny folo Korintana voalohany toko voalohany andiny fafito ambin'ny folo koa raha nikasan'izany moa nanao kitotova zay zavatra kasaiko moa kasaiko araka nofo mba hanaovako heniheny foana na tsitsy foana fa raha mahatokoa ny fikasan'Andriamanitra ny teninay taminareo dia tsy heny na tsy fa zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy izay toriana teo aminareo dia izaho sy Silasy dia tsy heny sy tsy fanao aminy dia heny ihany ny Paul teny antan'io misy foana izy hoe andeho any aminareo any Korinto ao izy hanao mafy anareo andeha ampirona anareo dia nefa nisy nahazo azy dia tsy tonga tany ray izy dia hoe izy miteny rehefa mikasana anao zanga zaho izy mikasana izany manao kitoto tsy manao kitoto zany aho izy zany hoe Paul miteny mihitsy hoe rehefa tena miaraka amin'ny tompo izy tsy mba milalao zany tsy milalao zany mihitsy mandroso foana dia virena kely eo amin'le hoe inona ny lesika nanjoany zanak'Israely ka anankiroa ihany tafiditra ny tany Kanana enetsatra zareo no mivoaka avy any dia roa ny tafiditra dia voalazo daholo le izy dia ndray jerentsika kely any amin'ny Exodosy jery ny tantaran'ny zanak'Israely tsika hoe inona sina daholo ny lesiko tao anatin'io hevitra ahoana rehefa tratran'le zavatra nanjo azy ny zanak'Israely dia inona ny toetrany dia le teneniko nareo reny hoe rehefa anatin'ny fahoriana tena rehefa anaty zavatra miseho zany hitanareo ohatra hoe za zao ohatra hoe tena zavatra iainako zany fa tsy hoe tantaraiko tsy hoe zavatra tantaraiko fotsiny ohatra zao ohatra hoe mandeha avion dia misy taona ohatra milatsaka be zany ianao dia moramora amiko automatika tonga dia miantsony Jesosy nareo le izy zavatra ainany be tabe manao zany raha vao misy ohatra hoe misy dahalo tany teo tanàna ohatra dia manino mivavaka ho azy ny olona dia tsy malalan'Andriamanitra satria manino satria misy loza
mora amin'olona fotsy miteny za tsy mino an'andriamanitra za zao fa asovy misy lozany eo fa miforotra zao valaka fa mako zany tena mahomby amin'andriamanitra mihitsy zay zavatra zay baiboly zany oa le miteneko hoe oentiko any amin'ny lalana tsy fantany izy any amin'ny lalana tsy midiaviny olo tsisy olona manjriany io any amin'ny lalana misy fahoriana misy hevitra any ozy izy mieno azonareo izy zay no efa fiasan'andriamanitra hatrizay ary tsy mivo mandrakity androany tsy iova mandrakizay raha tsy miala jesosy raha tsy tonga jesosy exodosy toko fa exodosy toko fa 13 jery ny lalana hitondran'andriamanitra ny zanak'Israely tsika exodosy toko fa 13 andiny fa 17 efa nisy fotoana moa zaraina ihany fa hitavita misimisy ary efa nalefa amin'ny Farao ny olona dia tsy mba nitandriamanitra tamin'ny lalana akany amin'ny Filistiny izy na dia keka azy izany fa io andriamanitra andrahoanelina ny olona raha mahita ady ka hiverina any Ezipta fa nitandriamanitra ny vilo amin'ny lalana mahazo any anefitra amoron'ny ranomasina mena ny olona ary vohomana iady ny karaza zanak'Israely avy tao tany Ezipta voalohany indrindra avy tao Ezipta zanak'Israely voagetsa tao anatin'ny aiziny zay le izy dia raha mamaky ny tantarina ianao tao amin'ny kely ao dia hoe mitaraina tamin'andriamanitra ao izy ny zanak'Israely dia inon'andriamanitra ny feony tao anatin'ilay fahoriana dia tonga amin'izay andriamanitra namonjy azy dia tsy nentin'andriamanitra tamin'ny lalana akaiko izy ny olona ino mantsy le tiany olona iny ela be rehefa le mivavaka misimisy miteny le mivavaka izy ela loatra ka efa ela ihany zay nangatahako zao izy fa mbola tsy azo tiany dia zay mahatonga ny sasany lasa mora mandimaka any amin'ny tantarabe reny tantarabe kosa ne eo ny eo dia alohan'ny olona makany fa raha mandinika ty baiboly ty tsika dia malaza mihitsy tsy noentin'andriamanitra any amin'ny lalana akaiky ny olona ianao zany raha miaraka amin'ny Jesosy aza mieritreritra zavatra eny eo zany indraindray misy ny miracle eny eo arakaraka nefa tsy afaka forseny izy fa indraindray misy ny antsoina hoe patience toetra anankiray mila mipiseho amin'ny kristiana faharetana aiza ny faharetatsika matetika rehefa converti ny olona anankiray manaraka zao dia mafana be izy tena mafana izy tiany be Jesosy Kristy tena tiany be fa miazakazaka be izy miaraka amin'ny tompo nefa Jesosy mandeha milamy dia rehefa aveo amin'izay vao lavo fa ny amin'izao zany tsy le vitesy endurance lazimady natamisoka satria misy eritrety ny zavatra ataon'andriamanitra tena misy dikany rehefa andriamanitra hoe raha tsy ateraky indray ny olona dia tsy mahazo miditra fanjakan'andriamanitra izy raha tsy nateraka ny rano sy ny fanahy tsika raha vao converti dia tadira zazakely dia zazakely dia hitandriamanitra izakazaka be na zazakely dia sain'andriamanitra mibata entana be mbola inona no mena ronono dia mahazo azoaina kely izy dia mena sakafo vetikany dia mahazo azoaikena izy dia ohatrohatr'izay fo 15 taona izy vao misy volombavo any izy tena misy similitude ara-panahy tsika mety eritrehitra raha oviana ry vao irehitra be amin'ny tompo raha oviana vao ampahery be anazy vao oviana vao tena misy fanamasina dia tena tsy haiko le pisoasan'andriamanitra be reny matokisa amin'ny kely aloha ianao vao matapaka ny be zavatra kely aloha vao mandeha any amin'ny zavatra be fa tsy mifamatika azonareo izy satria maninona satria izy andriamanitra fandraozy izy anenina ny olona raha mahita ady ka hiverina any Ezipta inona tian'andriamanitra tenenao zany tadio fa vao converti ianao zay dia misy ady ao ka tsy olona voateraka ny valiny andeha hiady fa avy lalana aloha entraînement be hevitra be zay ny lalana dia voasoratra misy ary voahomana iady ny fiakaran'ny zanak'Israely avy any amin'ny tany Ezipta tadio fa tsika tamin'ady foana zay le tsy manao kitotoa raha vao manao kitotoa tsika dia lavo sérieux tsara amin'ny entraînement maty fa tsara mihitsy
ny toerana rehetrarehetra nasain'Andriamanitra nandehana zanak'izay tena misy dikany daholo. Andriamanitra zany tsy nanao foana mihitsy rehefa mitondra zanak'izay mivoaka tany Egypte. Dia vakikely hoe 520 ary Jehova nandeha teo alohany tamin'ny andro afo, tamin'ny andro rahona ratoandro hitaridalana azy, ary tamin'ny andro afo no nialina ho fanazavana azy andehanany andro manala. Ina tena zany. Mandeha ozy izy na andro, mandeha na alina, na mazava na maizy na mandeha, na mety na tsy mety mandeha, na misy zavatra tsy mety mandeha. Dia teneny mihitsy hoe fahazavana izy rehefa alina ny andro. Zany any dia manjombona le fiainanao le tena dia manino fahazavana Andriamanitra, fahazavana ny tena. Fa raha vao tsisy an' Jesosy zany tsika, raha vao tsisy ten'Andriamanitra zany tsika dia naika manjombona dia tsy ao mihitsy mamofo. Dia rehefa misy indray ozy izy ny gaingaina amin'ny atoandro amin'ny tanin'andro le mafana be iny toedra raha dia manino izy rahoana mandeha. Fa ny ataonao zany na alina na andro dia mandroso amin'ny zava-misy amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia ny zava-misy amin'izay dia zao, rehefa nandeha zanak'Israely dia ozy izy farao hoe azo mitambiry tany izy. Ndao hisambotra azy tsika dia vonotsika izy. Dia tady fa voaka ianao vao converti ny manenjika anao voalohany dia ny fiainanao, ny filanao rehetrarehetra io, ny Egypte tsy mamelanao mora io a, farao tsy mamelanao mora zany. Samborony farao foana ianao, le zavatra tena le tianao rehetrarehetra satria vao mitompo ianao miova tanteraka aloha ny vision rehetrarehetra. Dia nefa ianao mbola misy zavatra tianao be. Zay le farao sy Egypte zay. Isan'andro io dia manenjika anao foana. Tena mbola tsy afaka mitratra zay rehefa maroy sasany. Raha mijanona eo ianao dia tratra. Fa raha mandroso ianao mihamandroso ianao dia farany lavitra be dia tsy hita intsony. Zay foana le maritra kristianina, mihamandroso fa tsy mitoetra mihitsy. Dia nandeha farao nanenjika ny zanak'Israely. Dia inona ny zava-nisy sokafon'Andriamanitra ny ranomasina dia tao izy nalefa. Dia voalaza ny Paoly mihitsy hoe batisa. Zay izy tandidin'ny batisa, zany hoe mila levina. Zay hoe mila maramaty amin'ny Kristy amin'ny filana maro samihafa tsika dia mitsangana olo vaovao. Converti zany dia misy ny batisa, dia ny tanjon'ny batisa dia voalaza ihany koa hoe miara-maty le filana maro samihafa. Avy eo mitsangana lasa olo vaovao. Dia nandeha indray mbola nandeha, dia faly be zanak'Israely tena efa olo vaovao mihitsy tsika, faly be zao mandeha ny 520. Raha mamaky ireo mivoaka mihitsy dia nidoboka ponga be da be, faly be. Dia andro rinan-kely taorinan'iny dia tonga ao amin'ny 520. Toy ihany ny dia, tsy nijanona zanak'izay fa nandroso. Rehefa mihamandroso iha dia hita nisy zavatra mipotra foana tao am-pony. Tamin'ny voalohany aloha rano. Dia nandroso kely dia nitombo lasa nisy hena. Dia nandeha kely dia lasa tongolo, voatango. Dia nandeha kely. Zany hoe misy zavatra foana nasian'Andriamanitra alepony zanak'Israely. Dia ohatr'izay koa tsika rehefa maritra kristianina. Mety hoe mbola rano aloha ny sasany. Ny sasany rano mety efa afaka fa ny hena kay mbola tavela ao anatin'ny fo. Ohatr'izay. Dia arakaraky ny situation ny asain'Andriamanitra manapotra azy dia isitran'Andriamanitra foana moa zareo. Fa Andriamanitra tao anatin'ny 700 taona io voalaza mihitsy fa fidèle. Na dia nanota be ary ny zanak'Israely tao anatin'ny zareo izany, tezitra izy a. Fa misy foana navaoziny foana ilay fanekena. Avy eo izy miteny hoe fa fitsarana tsy maintsy mandeha foana. Dia izay koa nanisy nahatonga zanak'Israely be da be indrindra. Andiny toko 520, andiny 420. Ary Mosesy nitondra ny Israely nifindra avy tao amin'ny ranomasina mena dia nandroso fanenefitry sora izy. Ary nandeha telona tany enefitra izy ka tsy nahita rano. Ary tonga tao mara izy fa tsy nahasotro ny rano tao mara satria mangidy izany. Koa izany nanaovana anareo hoe mara. Dia nimonmonina tamin'ny Mosesy ny olona ka nanao inona no sotronay. Ary dia nitarihana tamin'ny Jehova izy ka dia nanenon'i Jehova azo anankiray. Ary rehefa natsipony tao anaty rano izany dia tonga mamy ny rano. Nandeha andro vitsivitsy dia tsisy rano. Dia nahita rano. Inona moa ny rano? Ny rano dia fiainana. Fa vao tsisy rano tena izay mihitsy ny dikany hoe amin'ny Baiboly ny rano dia fiainana.
fa le fiainanao izy nanino mangidy be nina am'izao andro farana zao mangidy miaina tena marina fahoriana tena betabe tena betabe ny zavatra miseho am'izao andro farana zao raha mamakytsika any amin'ny Matitiko 7:20 dia niteny mihitsy Jesosy hoe anatina fahoriana ny olona no ny abentsaka tsy fankatoavan-dalàna izy dia hiamangatsika ny fankatiava maro mizavatra maro samihafa dia tsy hanazanak'Israely koa tsy araka neritrereto fa tena nangidy be le niaraka tamin'Andriamanitra tao nevitra dia manomboka ny monomono voalaza mihitsy ny monomono zany mitaraina moa mety hoe hafa ihany fa ny monomono zany sady mitaraina misy fanomezan-tsiny fa zay lazaiko azy ohatrany hoe raha za koa zany dia zao na asinareo dia nanamono Jehova hazo anankiray izy natsika taona raha tonga mamy ny rano na moa le hazo io raha izy tsy nifa azo zay nendry azo fijaliany Jesosy croix zany tsika zavatra tokony ho fantatsika rehetrarehetra tsika rehetrarehetra mila mahatakatra sa mila mahafantatra intsony hoe azo fijaliany Jesosy mila mahafantatra mandraka rehetra tsika nanino izy ny maty inona ny dikany fa betabe ny kristiana tsy mahalala an'izany ohatrany toriana foana mantsy izy fa tsy fantatry olona fa rehefa tena fantatsika io alaliny hoe azo fijaliany Jesosy io fa io fa misy vy zany tsika misy fiainana mieritreritra anazy fotsiny mieritreritra miantsona hoe croix io fa zay moa ny discussion etra fa mila miverina foana tsika miantsona hoe manin'Andriamanitra ny fatiny no za tenenina foana le fitiavan'Andriamanitra fa lisy koa lasa klasika rehefa zatra eno ny olona zany rehefa maheno zavatra isan'andro dia tsisy inino ohatr' zany zanak'izay rehefa nianamana foana dia izy ny ten'Andriamanitra mamonamonaina anay tolomano tony ianao dia mana foana isan'andro inona moa no mana dia azo lazaina hoe ten'Andriamanitra Jesosy mihitsy no miteny hoe zaho izy mofo midina avy any an-davitra dia misy taona rehefa miteny rehefa mizara dia miteny foana hoe Jesosy ten'Andriamanitra dia misy olona miteny zany ianao koa dia Jesosy foana tsy mba misy zavatra hafa ve fa tsy zany zao ka zavatra ohatran'ny zanak'izay mamonamonaina anay izy tolomano tony fa tsisy vahaolana fa tsisy vahaolana fa tsy tenin'Andriamanitra ny amin'ntsony hoe fiainana satria moa maneno Andriamanitra rehefa namorona ny tany sy ny lanitra tsisy metody hafa zavatra farany sarotra indrindra zany antsony hoe mamorona ny tany sy ny lanitra zany tsy haiko tsika namahay manao an'izany zavatra sarotra indrindra ny seho dia tamin'ny teny nanaovan'Andriamanitra azy dia zavatra inona zao tiatsika hoe tsy amin'ny tenin'Andriamanitra ny anaovana azy ny farany sarotra indrindra nataony tany teny zay mahatonga hoe tenin'Andriamanitra foana ny vahaolana ten'Andriamanitra izy manasitrana betabe raha ohatra hoe ten'Andriamanitra ny tenenina dia nandeha indray zanak'Israely atao nandihy 520 mandroso zay hoe tsy mijanona tao mara aloha nangidy ny fiainana dia mety Andriamanitra taizandray izy tao amin'ny antsoina hoe Elima vakeke antsika andiny 520 ary tonga tao Elima izy ary tao nisy loharano 12 sy azo 70 dia nitompotony ilany rano izy inona ndray fa ndray zanak'Israely fa sady nisy rano nisy fialofana fanareo zay izy hoe nisy ariva dia nisy maraina nisy ariva dia nisy maraina tsy hoe ariva foana koa tany anefitra tsy hoe maizina foana koa ny lalana tany fa nentin'Andriamanitra teo amin'ny Elima ndray zareo dia betabe mihitsy zao no te hijanona teo tsy te handroso satria misy fiarofana 70 eo ny loharano eo akaiky eo tsy dia misahirana sady tia nefitra mafana be aleo mijanona ety antsika misesy andao mandeha indray dia lasa indray rehefa lasa indray dia voasoratra amin'ny 520 ary tamin'ny andro 520 tamin'ny volana faharoa taorian'ny alany tany amin'ny tany Ezipta dia nifindra ny ala tao Elima ny fiangonana dia zanak'Israely rehetra ka nakany amin'ny efitra siny izy eo nilanilany Elima sy Sinay
dia nymonomonina tamin'ny Mosia sy Arona tany anefitra ny fiangonana ka nanao dia zanak'Israela ka nanao tamin'ny na iany izahay mba maty ny tanan'i Jehova tany amin'ny tany Ezipta ka raha mipetraka teo an'ilany fandrahoan-kena ka nihinana kafoky fa nitondra anay voaka tetỳ anefitra ianareo ahafaty mosary an'izao fiangonana rehetra izao dia niana faharoa tao Siny dikany Siny iny dia hoe tsilo dia nareo raha dia izy Jesosy hoe ny tena izy tsy mitombo noho ny Sinitsilo fanahina dia fanahina be teo aloha ihany tsika tsy mivoaka ny tany Ezipta raha ny tiana tenenina zany dia zao aloha ihany fiainako taloka tamin'ireny any lamina be tsy nieritreritra hoe ahoana zany sanctification zany ahoana zany ny miaraka amin'ny tompo be lalàna be mihitsy tamin'izaha ohatr'izay zany nieritreritra amin'izany hoe tamin'izaha tany Ezipta tany an'ilay fandrahoan-kena ny voky ny nanao ny ataoko nanao midany ny kiboko a ohatr'izay ihany aho mahatany tsy naninona fa rehefa fiainako andavanandro fotsiny lamina dia izay zava-dehibe ohatr'izay hevitra liza azy nareo betabe ny olona tratran'io a betabe ny tratran'ny fanahina fiainana io ary io tsy mampitombo io tena tsy mampitombo mihitsy ara-panahy souci de la vie zany hoe mitsiry ihany izy amin'ny voalohany teny fa voageja be tsisy tambolo misy tsilo zany fa raha vao misy tsilo na misy aidraty tsy maintsy esorony reny dia marary ny manala tsilo zany satria ny tsilo maharitra be anisan'ny maharitra amin'ny hazo ohatra ny makany reny atsimo reny zao tsika any amin'ny tany atsimo dia misy tsilo any raketa fa manombotra an'iny mafimafy tsika zany raha vao be souci tsy maintsy esoriny Jesosy aloha souci a fa arary ny nongotana an'iny aminao satria manino satria lasa mafy le tany zay mahatonga ny tsilo mitsilo any atsimo mafy be ny tany any zany hoe fonao zany lasa mafy lasa donto donton'le fisinitsilo ao dia tsy mamoky aza be fanahiny tenin'Andriamanitra foana koa mbola vahaolana amin'izany fa anisany mahatonga ny kristiana tsy mampitombo dia teko foana hoe tsy mamaky tenin'Andriamanitra moramora ny olona zany mihaino misy olona miteny aminy zay ne mahatonga ny pastera amin'izao lasa manam-pahefana be tangorona ny olona izy rehefa mirava dia zao pastera problème dia miteny atokotokisana tokoa rehefa le pastera no miteny aminy satria izy isamaraina no mamaky baiboly tonga dia hitanao daholo eny hitanao daholo ny zavatra rehetrarehetra hitanao daholo na ny fiainana mandrakizay hitanao na ny afy be hitanao hoe na ny fitantanana fiainana hitanao na ny fandehanana amin'ny famarinana hitanao ato daholo ny antsoina hoe fiainana rehetra fa le anatona nyty amin'ny maraina na le anatona nyty rehefa misy fotoana iny a maisatra be le tanana sy le saina satria kamo anisan'ny mahazo ny kristianina koa ny akamoniny dia izy Andriamanitra hoe dia hoy Jehova tamin'ny Mosesy indry izao ndatsaka mova avy any an-danitra ho anareo dia hivoaka ny olona ka hanangana izay saza hoaniny isan'andro izahako toetra azy na andeha manaraka ny lalànako izy na tsy mety teo izy manomboka ny min'Andriamanitra ny mana dia voalaza mihitsy hoe isan'andro isa-maraina zava-dehibe io hoe makamana isa-maraina dia raha ataontsika hoe mana tenin'Andriamanitra isa-maraina isa-maraina mila renovelena mihitsy ilay hoe tenin'Andriamanitra isa-maraina dia nandeha indray izy laminanay aloha zany ny sakafo a satria nahazo mana dia andiny fa 17 indray a hitanareo amin'le andiny fa 19 tamin'ny andro fa 15 tamin'ny volana faharoa taorian'ny alamy tany amin'ny tany Ezipta dia nifindra teo 5 izy ray volana sy tapany zany hoe niaraka tamin'Andriamanitra ray volana sy tapany zanak'Israely dia efa indroa zay te hiverina any Ezipta indroa nanome tsiny satria raha mamaky tsika amin'ny Exodus 3:13 volana voalohany van'Andriamanitra tao namohan'Andriamanitra ny zanak'Israely volana Abiba volana voalohany dia hito a ray volana sy tapany eo etrehany amin'izany le tetra ny zanak'Israely a ray volana sy tapany fotsiny dia efa tsy mitombona tsara
toko fafito amby folo ary mifindra ny fiangonana rehetra dia ny zanak'Israely rehetra ka ny ala ataony hevitra sino araka izay nataon'i Jehova itobiany dia nitobo tao refidiana ary tsy nisy rano isotroany olona dia nilady tamin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe merany izahay mba hosotroanay fa Mosesy taminy nahoana milady amiko ianareo nahoana maka fanahiny Jehova ianareo potra indray ny fakafanan'Andriamanitra maka fanan'Andriamanitra dia voalaza mihitsy tsy nandiny fafito amby folo inona dikany hoe maka fanan'Andriamanitra anatin'ilay lalana foana io ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Masa sy Meriba noho ny ady nataony zanak'Israely sy noho naka fanahiny Jehova hoe etominay va Jehova satsy inona zany le naka fanan'Andriamanitra teo nanome tsiny dia sady miverifie hoe sita ao marina ve zao Andriamanitra zao zay contraire en foi zay contraire en foi zay contraire en finoana mila pirofo zany mila be da be io rehefa tratran'ny maizina na ijaona raha tratran'io koa tany amin'ny tranomaizina rehefa anatin'ny aizinao dia hoe Jesosy marina ve aloha le lasantsika sa mila vérification ohatray foana tadiva ny kristiana rehetra io dia rehefa nandalo ny zavatra rehetra totrotandreo daholo na zany tenenareo zao arany na ny zay le lalan'ny kristianina foana mitovy foana Andriamanitra zany tsy nanova metody fa ankehitriny ny olona lasa mitady zavatra hafa dia lasa nisy metody be tabe ataon'olona dia le malakilaky le fitahina eo reny zany tsy biblika reny contraire an' Jesosy mihitsy fa ny pour an' Jesosy dia reto misy ady ao misy monomonina ao misy toetranao rehetra eo mila sorony tao daholo dia nandeha indray zareo tiako hanamarinana kely atsika mitabirina kely tsy niforona tany Jerosalema zany hoe tsy rehefa tonga tany Jerosalema vao nisy tabirina kely mitsangana nitabirina kely tany inefitra no mitsangana ary rehefa nanao tabirina kely Andriamanitra dia voalaza mihitsy hoe eto ty daholy oka ny olatra hoe samy hanome azy zay miriny fony dia nalaina ny volamenan'io ohatran'ny omby lavila kely teo le niteneny lalatanteny teo oka ho fantatsika mihitsy fa rehefa hisalatra Andriamanitra ny olona mila midina zay le teny foana mila manena le omby lakely amin'ny volamena iny mitsangana fa ny olona lasa nafony daholo ny zavatra rehetra teo aminy le fikiriny rehetrarehetra dia ohatr'izay koa tany nanao tabirina kely rehefa nanome zavatra be da be zanak'Israely tsy vola no tiako teneniny eto fa tamin'izany zany le tsy hoe arena ny resaka vola lamba anaovana ny tabirina kely dia nitsangana ny tabirina kely zany hoe le ny zavatra rehetrarehetra zany mila folan'Andriamanitra vao mitsangana vao mitsangana ny tabirina kely saiko nazareo le tiako teneniny dia tonga amin'ny toko faharoa amby telopolo tsika le niteneny talatantely teo hoe nanaovan'ny zanak'Israely omby lakely volamena Iakofa le tena le voany lazaina teo mihitsy rehefa mandeha amin'ny lalana kristianina io zany dia ela be io rehefa ela be io dia neritena teo tsy maharitra ny akamarony rehefa tsy maharitra ny akamarony ary rehefa hitan'ny olona vakiko 32 nahita toetra telo zay tsika ary rehefa hitan'ny olona fa ela ka tsy mbola nidina fotoana tendrombohitra ihany Mosesy dia niangona eo amin'ny arona izy ka nanao hoe mitsangana ka anaovan'Andriamanitra zay hitarika atsika eo aloha fa le Mosesy iny zay lehilahy nitondra antsika niakatra avy tany Ezipta dia tsy fantatray izay nanjo azy ary hoe arona rombotony ka avy-bolamena izay eny amin'ny sofiny vadin'Jesosy zanakareo lahy sy zanakareo vavy ka eto ty amiko ary ny olona rehetra dia ny boatra ka avy-bolamena izay teny amin'ny sofiny ka nanombotra azo amin'ny arona dia avy eo lasa mbola kely volamena io tena tandidin'i Jesosy Kristy tompo mihitsy rehefa nitenenina teo Mosesy dia tahaka an'i Jesosy mihitsy nanala antsika tamin'ny fahotana nanome fanekena vaovao fa ny tena izy hoe mbola hiverina zay teneny tamin'ny zanak'Israely zay teneny tamin'ny mpianany raha homaksika ny Jaona toko fa 4 izy andeha ho izy dia nanamboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray aka anareo any amiko zay le promesse fa tsy niteneniny io hoe afaka roa taona telo taona tsy niteny izay izy ohatran'ny Mosesy koa rehefa nandeha dia tsy nitenen'ny Arona sy ny Levita hoe afaka 7 andro vao hiverina fa lasa izy aloha dia niandry tsy tonga niandry
tsy tonga miany tsy tonga dia mivadika amin'izay ny olona rehetra dia nanao Andriamanitra ho azy tamin'ny lalan'ny mpitondra. Dia l'Andriamanitra volaza amin'izay volamena l'argent vola rehefa mitsangana teo dia omby lahy kely volamena ilay izy fa nisy arena atao zany dia ankehitriny izay koa hitantsika vola ny as'Andriamanitra amin'izao no makaiza anao makaiza ny fivavahana dia vola 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 dia ny mpisorona ihany manao an'io. Dia rehefa mivery ny Mosesy tena tezitra be nisy fandringanana atao 3,000 maty ndray ato dia ny levita rehetra manaraka Mosesy ireo avy eo dia niteny an'izao mihitsy Mosesy hoe zay rehetra ny Jehovah kanesa ty dia ny levita rehetra mitokana dia nakoatr'izay tery dia nyvonoana ilay tery. Ao koa fantatsika rehefa very ny Jesosy dia ohatr'izay koa misy jugement ho avy amin'ny firenena rehetra. Ary tezitra be mihitsy Mosesy tamin'io fa mipitehan'ilay lomby lahy kely volamena dia nataony tanaty vovoka izay nataony tanaty rano dia ohatrany mampisotroana ny olona. Dia ohatr'izay koa Jesosy rehefa hivery misy jugement ho an'ny tsy izy akory tsy Egyptianina ireo fa ny zanak'Israely olona nasoa olona nalainy avy tao Egypte zany hoe tsika reny milaza antsika ko verité nefany a misy an'le teneniko teo ireny tsy mahatotra loatra tsy ireo manaraka ny tompo monomonina ty vola ompolakely volamena dia jugement ko dia nandeha any zareo dia mankany amin'ny nomery indray tsika nomery 2:1. Tadidinareo tamin'ny voalohany rano a dia avy eo rano tsena dia avy eo nisy an'le nakafanan'Andriamanitra dia avy eo nanombo lahy kely volamena izay no zava-misy tamin'izareo dia entindray tsika mahita toetra mihafa indray nefa miamitombo foana ilay izy dia ny zavatra miseho koa dia izao ny zanak'Israely maniry foana hitoetra amin'ny toerana anankiray tao afara zany hoe tsy tia handroso mihitsy. Ohatra hoe nandeha zao izy dia naniry izy aloha janona any Egypte dia nandroso indray izy a dia mitenda hoe takizay zay mahatany anefitra teo amin'ny nandroso azy zany eo amin'ilay toerana farany foana zany tindrrejanona fa tsy mety mandroso mihitsy. Akitsika 2:4. Nomero 2:4. Ary ny olona hafa firenena izay niary taminy dia lina ary ny zanak'Israely koa ny tomany ndraika nanao hoe inay aneka mba hisehana hoaninay tsaroanay ny hazan-drano nisy hazan-drano indray mipotra teny tsaroanay ny hazan-drano izay nohaninay maimaimpona tany Egypte ambany voatango sy ny tongolo samihafa karazana misy voatango sy tongolo samihafa karazana fa izao dia maina ny anay tsy misy na inona eto afa tsy tia mana ty any nareo nametsy ny an'le mana amin'izay dia efa mitombo zany hoe ilay fitongolo tsy voatango io tsy mbola mipotro raha tsy teo zany hoe tsika koa mety mbola misy an'izany natsika no tsy maintsy iso io rehefa anatin'le pression be vao mipotro dia miteniteny foana amin'izay kay mbola misy an'izany rehetra zany tao zavatra anankiray tiako tenenareo koa dia zao ny vato ny vato tena farany tsara indrindra dia ny diamant fa ny famoronana ny diamant io jerenareo zao vato ohatrany hoe tsy dia antsainy olona ohatrany hoe vato karangana na ohatr'izany satria feno be da be satria hoe mipopotra ho azy eto ambony eto dia efa misy fa raha hijery diamant nareo dia any lalina be any ambanin'ny tany any profondeur any mihitsy any dia tsy hoe ambany any fa arakaraka ny idirana any ambany any dia mihamafana ny maripana dia any amin'le mamay be any amin'le mamay be zany ny forona ny antsony hoe vatosoa dia zany fanoharanao atsika fa ny ten'Andriamanitra dia miteny mihitsy amin'ny arendrika ohatran'ny manendrika volamena ho izy mba hiala ny taindrendrika amin'ny olona taindrendrika atsika zany tsy maintsy ataon'Andriamanitra an'ilay pression mafy be zany tsika kristiana vao mamiratra fa raha tia tsika no ohatran'ny vato-kolonjy dia okeke tsy misy pression mihitsy tsisy fahoriana mihitsy dia nefa tsy adzay ny olona tsisy aza tsisy voninahitra nefa tsika raha manenanitra any tadia fa misy tenin'Andriamanitra koa le miteny hoe
azo anarana izy anarana vaovao a dia ankoatray koa dia mirapiratra ny marina izy dia mirapiratra taka masoandro sy ny kitana zany hoe raha tianao le miratra dia tsy maintsy izay fanafody fotsiny dia teneniko antsika teo fa dio daholo manao ohatran'ny toetrany zanak'Israely matokisa ao anaty fahoriana matokisa anaty zavatra miseho misy fotoana rehefa tatran'ny zavatra nanjoana tamin'izany mbola le kristiana miaraka amin'ny tompo mbola tsy dia fantatra loatra le lalana hitondran'i Jesosy dia mora mametsiny fa ahoana Jesosy zany tratran'izao anarany zao dia ohatran'ny zanak'Israely mihitsy fa zany hoe nandrozy fa tsy nijanona teo fa raha nijanona teo dia miverina tany Ezipta ary tsy tian'Andriamanitra mihitsy miverina any Ezipta io ary jerentsika tsara fa zanak'Israely rehefa nandeha nanindany dia farany izy dia hiverina any Ezipta amin'izay tao izy tsika hifidy ilo hitondra antsika hiverina any Ezipta zany hoe mihamafy foana le ampy dia aloana ny ireo verina dia vakitsika indray eo amin'ny andin'ny farampolo dia tezitra be amin'izay Andriamanitra dia nomboka tezitra izy dia bazo izy fa mekelinareo dia ray volana mipakinareo ataoko leo hena mihitsy rehefa tena hena ny tadiavinareo dia mihen'Andriamanitra hena nandritra ny ray volana ny zanak'Israely dia tena tofoka hena tsy dia eritreritra hena ntsony zay tantara iny efa tena vakinareo vakitsaka any andin'ny faharoapolo na vakikany eo amin'ny andin'ny fahasivy amby folo tsy indray andro ny nananareo na indroa andro na dimina na folona na roapolo azy fa hatramin'ny ray volana mipaka dia mandra-pivoaka amin'ny vavolonareo ka rikoriko anareo satria tafinareo Jehova izay eo aminareo ka nitomany teo anatrehany nanao hoe nahoanareo mivoaka avy tany Ezipta zahay any hoe rehefa mivoaka any Ezipta betabe rehefa hoe maninona re nanaraka an' Jesosy satria nahoanareo mivoaka tany Ezipta dia nitoy ihany ny dia zany hoe anatin'izany foana Andriamanitra mikapoka foana mikapoka foana izy dia manintsy dia mikapoka dia manintsy dia mihamatotra ihany zanak'izay dia andiny fahaefatra amby folo atoko fahaefatra amby folo dia nanandratra amin'ny fiaho ny fiangonana rehetra ka nitaraina ary nitomany ny olona tamin'ny aly iny dia nomonana tamin'ny Mosesy sy Arona zanak'Israely rehetra ka hoy ny fiangonana rehetra taminy inaina isika mba maty tany Ezipta ihany na inaina isika mba maty taty anefitra tara efa tsy Ezipta ntsony indray fa nampiana anefitra indray hoe anao indray mba tsy maninona raha tary anefitra ry fa tsy tokony ny androzy ntsony ka ary nahoana Jehova no mitondra antsika eo amin'ny tany ity ho lavitsaratra ary mivaditsika sy ny zanantsika ho bava tsy aleontsika miverina any Ezipta va dia ny fampitoana hoe izy andeha hividy tarika isika ka hiverina any Ezipta raha maty ny Deutéronomie dia miteny mihitsy Andriamanitra hoe aza makany amin'izany lalan'izany intsony ianareo nisy fotoana rehefa naminany Jeremia dia miteny izy hoe aza makany lozan'io zaza miodina hozy izy izay matoky any Ezipta izay te hiverina any Ezipta satria Ezipsiana izy manana soavaly Ezipta io zany dia tandidin'le fiainantsika taloha le mondentsika taloha le nitaizantsika taloha le toetra filana maro samihafa dia zanak'Israely eto efa tsy tia mosy tsony rehefa tofoka dia aloha amin'izay verina fa tsy vita ntsony dia nifidy pitarika izy mitondra azy tany Ezipta dia io zavatra io tena tanterakako io ankehitriny amin'ny fiainan'ny kristiana betabe pitarika mitondra ny kristiana any Ezipta ny olona ihany mifidy azy fivavahana ankehitriny tena tsy mitondra ny olona mandroso tsy mitondra ny olona mandeha makanika tankana fa miverina any Ezipta verina amin'ny fitiavam-bola verina amin'ny fitsangatsangana verina amin'ny ara-materialy satria fa olona no manjaka ao fa tsy Jesosy tsony dia mandiny fahenina amby folo atoko fahenina amby folo azafady nomero toko fahenina amby folo io tsy vakitsika fa afaka vakinareo rehetra io misy hoe niodinan'ny Kora sy ny namany ny zavatra seho betaka tao amin'ny hevitra io tena nisy tantara be mihitsy i Kora io dia Levita fa nisy tao i Kora io tena izao mihitsy ampy izay ry Mosesy aleo tsy nareo ntsony nitarika na samy masina daholo fa aleo izay koa nitarika ohatr'izay le eritreriny tamin'izay zany hoe ny olona zany manana eritreritra mihitsy hoe aleo tsy Andriamanitra no nitarika fa
raha ny sitrapoko aloha dia ohatrohatry zao no tokony zava-misy zany atsika mieritratentsika intelligent manao plan be atsika hoe zao no tokony ho izy a zao daholo ny amevana nytiritra izy ty fa 99,99% du contraire an'io satria hafa mihitsy fisainan'i Jesosy. Dia hoy izy arona sy misy mosesy hoe mangalatea nareo raha ohatra ka zay sitrapon'ny tompoka nareo no fidiny dia nakatea nary zareo dimapolo sy roanjato nisany. Dia rehefa nakatena amin'izay zareo dia izy hoe zay mitsimoka ho izy nakasitrahan'i Jehovah, nakasitrahan'i Jesosy. Dia niny arona no mitsimoka, ny tehana maina no tsimoka. Zany hoe fampianaranao antsika koa hoe signe résurrection, tena kristianina. Tena kristianina dia misy an'izay hoe résurrection, izay ihany nakasitrahan'ny tompo. Raha fiainanao zany tsisy an'izay le hoe rehefa miaraka amin'ny tompo dia tsisy fiainam-baovao, tsisy toetra vaovao, tsisy nina. Dia ohatra kory ianao zay maina be le tao, maty tao ihany, tsisy nina. Signe anankiray koa atsika mba tsy ho voafitaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra satria resaka mission koa ty. Jereo vao fiainana. Resaka miracle zavatra ty reny a, zavatra séduction reny. Fa Jesosy miteny mihitsy hoe ny olona izy dia marinina amin'ny asany. Rehefa miteny izy dia misy nanome tsiny ny tompo. Izy Jesosy hoe jaona hoe izy tonga mifady amina, izy ny olona misy démoni. Za kosa izy mihinana sy misotro, izy ny olona hoe sakaizan'ny mpamoroetra sy ny mpanota ho izy Jesosy ny fahendrena dia marinina amin'ny asany. Dia Paul koa mbola miteny izay ho marinina amin'ny asany. Zany hoe ny fiainana kristianina, ny fiainana tena olona n'Andriamanitra tsy dia resaka hoe zavatra toriana ihany fa zavatra iainana. Fiainam-baovao hoe ao, fa be da be mpanompon'Andriamanitra ne raha jerenao mijery poster anao dia tena mirindra be izy. Costard madio mamiratra mihitsy mandamanda ny postard. Fa ny fiainana jerevana hoe tsisy amin'ny résurrection hatramin'ny taony aroa. Tsy mitsimoka mbola ho faty ihany, zany hoe fahotana ihany. Zay mahatonga Jesosy miteny hoe lalitra fotsy fa faty ny ao anatiny. Dia io nanjoany kora zany hoe io an'ireny le ao anatin'le fiaranany tompy any reo mpanompon'Andriamanitra le tsy araka sitrapon'Andriamanitra. Dia vakitsika indray amin'ny numéro toko 20. Dia mitombo foana le zavatra. Andiny fahatelo dia nilady tamin'ny mosesy ny olona ka niteny hoe nay anie zahay mba maro tamin'ny nahafatesan'ny rahalany teo anatrehan'i Jehovah. Tsy niteny tsy hoe maty any Egypta satria vonoan'i Jehovah mantsy teo le Kora sy ny namany. Izy alona ihany maty tahaka ny Kora. Toy izay androso. Nareo jarina foana amin'ny nasain'Andriamanitra nijanonana zareo tsy te androso mihitsy. Nay anie zahay mba maty tamin'ny nahafatesan'ny rahalanay teo anatrehan'i Jehovah. Fa nahoana nitondra amin'ny fiangonan'i Jehovah tamin'ity efitra ty ianareo mba hahafaty anay sy ny ombinay. Ary nahoana nitondra niakatra avy tany Egypta nareo hampiditra anay amin'ity tany ratsy ity izay tsy misy vonin-javatra, aviavy, voaloboka, amponga be an-danitra koa, sady tsy misy rano misy roa. Any lasa misy amponga be an-danitra, misy aviavy, misy voaloboka, misy vonin-javatra. Miamitombo foana le izy. Miamitombo foana izy. Fahitanao fa rehefa mandeha foana le pression, misy foana le zavatra misotopotra foana hoe zay foana zany io mbola kristianina. Mety anao mandalo metape ray dia sitrany igny dia misy toetra rainao mipotra indray, dia ason'ny tompo indray, dia afaka an'iny indray dia misy. Io araka an'le zavatra miseho amin'ny fiainantsika. Aretina, fiainana andavanandro, tena fiainana andavanandro misy. Bloqué, ka hoe bloqué zany. Dia mandeha indray tsika ny 5:20. Tena be da be le izy. Any efitra zany tena ahitana ny toetrantsika. Dia mihina rehefa be da be potra teo anatrehan'i Jesosy ny toetra. 5:24. Ary niala tany an-tendrombohitra izy ka nahazo lalina makany amin'ny ranomasina mena hanodidina ny tany Edôma. Dia kivy ny fanahin'ny olona no lalana dia niteny nanome tsiny an'Andriamanitra sy ny olona, Andriamanitra sy Mosesy ny olona ka nanao hoe nahoana nentina niakatra avy tany Egypta izahay ho faty aty an'efitra fa tsy misy mofo na rano aty ary mamonamona any amin'ny fanahinay
mofomofony tony manatitenena amin'ny mofomofony dia voasoratra hoe kivo ny fanahin'ny olona izy no ny lalana sarotra lalana teny mihitsy izy any amin'ny Isaia any lalana mbola tsy mitany olona ianao rehetra mandeha amin'ny lalana sarotra dia makivy fanahy mahaketraka dia mametsina Andriamanitra foana dia mametsiny an'le mana mametsiny ianao dia tenin'Andriamanitra foana ianao dia Jesosy foana tsy maintsy izay foana nefa men'Andriamanitra amin'izany dia nandeha ndraiky zany hoe dia nanomboka tonga amin'ny toeran'ny Amorita nanomboka hiatrikady zay zany vao nanomboka hiatrikady zanaka Israely hatramin'izay 70 taona zay efa hiditra ny tany Kanana mpanjakany Oga mpanjakany Amorita sy ka tsy tadidiko ny anankiray tadio fa efa nandalo amin'izany etapy be zany zanaka Israely zay vao miady fa tsy hoe vao mivoaka dia miady fa nisy tolona tao nisy ady tao nisy filana mila mesorona teo dia zava-nisy nakany misy an'i Balaka io Balaka io mpanjakany Moabita dia io Balaka io matahotra hoe anafika anazy zanaka Israely fa misy olona any izy Balama mpanompon'Andriamanitra andeha akany izy fa zay zavatra teneniny Balama dia teraka avokoa dia zavatra ataoko izy asaiko zono zanaka Israely dia voaozina zanaka Israely izy dia voaozina izy dia reso dia naka ny Balama izy dia tsy nety mihitsy le zavatra nataon'ny Balama satria tsy nety nozon'Andriamanitra vaoakan'ny Israely dia zavatra nataon'ny Balaka sy Balama amin'izay koa nasainy ny vehivavy ny Moabita hiaraka amin'ny Israely ny vehivavy dia lavy tamin'ny vehivavy ny zanaka Israely nanao compromis nanao mélange nanao marimaritra iraisana io koa zany fitaovana anankiray koa fitaka koa io ary eo entre parenthèse kely ny vehivavy ndrindra tsy vady mihitsy moa zany fa tsy ndrindra tsy vady vehivavy tsy vady fitaovana anankiray tena ahafahan'ny Satana mamitaka i Adamo rehefa tsy nijory tsara efa dia lava Josepha volaza mihitsy fa na dia nitsoaka ary Josepha mbola tsisy ninona akory fa mbola natafiditra anazy tany anaty prison ihany le izy Davida vehivavy koa nalava azy Salomon vehivavy koa nalava azy Samson vehivavy koa nalava azy dia mitandremitsy lehilahy indrindrandrindra fa io koa dia tena tsy mampandroso mihitsy ary tena tsy mampandroso mihitsy raha vao lehilahy kristiana tena potika tanteraka ohatran'ny Salomon hoe nirehatra be fa noho ny fitiavam-behivavy dia potika amin'ny fanjakany ny Sarao dia voalakazo andiny faha-25 toko faha-25 andiny faha-enina amby folo vakiko ary Jehova miteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe raha fiesy ny Medianita ka hiadio fa izy nombafianareo tamin'ny fanambadiany sy nanongelena anareo tamin'ny toera sy kosy-pianabaviny zanaka vaviny Andrianda Medianita anankiray izay nivolina tamin'ny androny arety mandringana noho ny amin'ny toera voalazan'Andriamanitra izy noho ny fanangoleny izay nanangoleny anareo manangoly zany séduction miantahanta ohatran'ny Satana nanangoleny eny fanangolena zany zavatra tsara sy tianao nomenanao fa fitaka ny ao anatiny ao le azo fahalalana tsara sy ratsy tsara jerena ary zay nalavonyefa tsara be izy mahatezasy mampahendry mampitsiriritra fa tsy nambarany taminy tao anatiny ao fahafatesana ny aretina ny cancer ny problème marsanao fa mbola enantsika mandrafitiny androany baiboly miteny mihitsy hoe amin'ny andro farany tsy lava amin'ny tsy lava ho vony ny olona satria tsika tsy isy ny tena famonina kristiana rehefa manomboka izy zao fa mbola hiampiro rehefa tonga ty Kristy fa ny tena teny baiboly koa dia milava amin'ilay hoe séduction ny olona zany hoe amin'le fitaka ary fitaka zany tsy fitaka ratsy voafitaka ianao jerena inona ty tena hoe voafitaka ny fitaka dia zavatra eritreretina hoe marina ary izy ianao hoe tena ho marina mihitsy nao hoe na miresaka ohatra hoe katolika mialatsiny ohatra ny teny izay katolika na ohatra islam zao ohatra
Slamo zany tena hoe zay marina ny azy a. Zay nefa le fitaka, ianao mieritreritra an'izy io marina. Fa tsy fitaka intsony ny fitaka raha ohatra ka hoe tsy zay. Fa lainga, tena lainga tanteraka. Satana koa ohatry zay le fisehony. Satana zany tsy miasa amintsika hoe isy rambo zany. Tsy méthode satana zany hatramin'ny voalohany. Dia tsy méthode koa. Dia azagary sika aza miandry hoe satana mitaka antsika zavatra hafa. Fa mitaka antsika amin'ireo faux prophète be tabe ireo dia le zavatra tianao mitoriana aminao. Le zavatra le mahafinaritra anao mitoriana aminao tahaka ny Eva tia le teny tsara. Saria na voanio le teny tsara ozy izy a, le teny le mahafahendry. Zay vehivavy iny koa tadidy fiangonana ankehitriny e. Fiangonana mazy vehivavy. Vehivavy tia zavatra le tenenina tsara sy ohatr'izay. Dia lavo, dia be da be raha tena mahomby indrindra zao ohatra hoe za zao tia mahomby indrindra amin'ny fitoriana dia mitory zavatra tiany olona. Toriko daholo ahy, azo katikaty ianao ahy, ahita asy ianao any lamba be. Dia marotsaka be ny vola rehefa avy eo. Dia samy gagnant-gagnant. Fa tsy gagnant-gagnant zany eo tompo. Izy ihany gagnant ianao aloha. Perdant kely ianao rehefa avy eo vao gagnant rehefa tonga ny fotoana. Dia nandeha indray zareo a. Dia ny farany a. Momba ny Robena sy Regada. Robena sy Regada firenena roa amin'ny antsasaky ny Israely. Tamin'ny voalohany Andriamanitra rano limitiny toerana tsy hanindafiny Jordany zany mihitsy fa ny tany Kanana. Fa Regada sy ny antsasaky ny firenena Manase sy Robena mijery ny masina ozy izy dia nahita fa misy vilona tsara dia tsy tia roso dia mitoetra teo. Satria ozy izy a tsara ny fiainana ny so rehetra. Zany hoe zareo le tena priorité aminy a le omby sy le ondry. Le fiainana zany le fahalifina iny. Fa tsy le aretany Kanana. Dia tezitra misesy fa avy eo moa izy teny hoe aloha fandeha zay na fiamin'ny vadiny zanakay mipetraky aminy. Fa raha mandinika ny tantara tsika mamaky ny tantara dia io no anisan'ny potika voalohany indrindra koa. Miaraka tamin'ny firenena roa ambin'ny folo zanak'Israely. Ohatrany tsy hoverina intsony any zanak'Israely izy hatramin'izao lasa ny sisy Jordany ny tanàna. Satria tany Kanana ihany, tany Kanana. Dia izay ny lalana ny kristianina. Misy lesona saintsaintsika izay. Dia mahereza fotsiny tsika rehetra. Misy fotoana zavatra tsy fantatra daholo ary izay izy hoe voninahitra n'Andriamanitra izy manafy zavatra fa antsika olombelona kosa ny zavatra ambany. Misy zavatra tsy fantatra ny maninona Andriamanitra manao izao, maninona Andriamanitra manao izao. Izay mihitsy le izy aloha. Fa fantatrao ny antony rehefa avy eo. Ohatrany anazy aho dia ny zavatra anisan'ny tiako fotsiny tiako ary raha hatramin'izao dia rehefa misy zavatra tsy normal miseho aminahy. Mety hampimehanareo za fa zany mihitsy. Rehefa normal be ilay zavatra amin'izany dia ohatrany tsy dia manana relation loatra amin'ny tompo variana. Ohatrany hoe milamina izany. Saotra Jesosy zany. Fa rehefa misy zavatra korotana izay, moramora ianao no mandoa alika. Mila vonjy ianao tsiny. Dia tiako be ny rehefa ohatr'izay. Aleoko misy an'izay, misy vaccine, misy piqûre foana. Rehefa misy tazara izay dia misy piqûre de rappel kely. Ahafahanao mipetraka, ahafahanao miondrika zany dia ahafahanao mangataka tsara amin'ny tompo hoe fa tsy variana Jesosy fandao ary. Fa raha vao tsisy an'izay fiainantsika kristianina dia mbola variana loatra sika dia tsy henontsika le izy. Fa zay ny fiasan'ny tompo amin'ny olona. Tsy tia ve zanak'Israely? Tia ny zanak'Israely. Ary Jesosy miteny hoe zanaka tiana ny anarana sy faizina. Fa raha ohatra izy nareo ka zaza sara dia tsy faizina. Hébreu 12:1. Zany hoe rehefa ianao zany zay misy zavatra manjonao dia tiana ianao zay. Fa raha ianao zay zaza tsy voakatoka mihitsy dia zaza tsy tiana zay. Misy olona mantsy ohatr'izany rehefa mitay zanaka izy satria tsy zanany dia tsy raha iny. Fa ny zanany normal izy mikapoka azy. Satria teraka manatsara ny fitezana zany iny. Fa tsy fantatro fa rehefa tonga ilay fotoana dia fantatro. Ohatrany anazy zao misy tena olana kely tamiko tamin'ny fotoana. Olana be tamiko izy tamin'izany dia resaka asa. Nanahirana be satria firenentsika foana ny asa tena problème. Nametraka ray taona sy tapany tsisy mihitsy. Dia mametra-panontany iny ianao no miaraka an'i Jesosy. Ahoana zany Jesosy? Namanao no falifaly reny miasa. Ianao no mijaly. Dia soarako an'i Jesosy satria tamin'izany mbola ao anatin'ny fangaroaro. Tamin'izany zany narana hoe mba nisy
zavatra mety lalonamiko tamin'ny zavatra tsisy dikany ary lalonamiko tamin'ny tsisy dikany mihitsy satria nisy asa mety Jesosy tena Jesosy namena azy mbiasa tamin'ny anniversera izy namena mbiasa fa 2 volana fotsiny io dia nareo zavatra ataoko taminy fidianako jeu vidéo tretrareo am'izany kristiana amin'io zay tsy hoe zanak'Israely tany anefitra fa natao Jesosy tonga dia tsy tidrem-pandeha io a nisy nangarom-paosy tonga dia fantatra hoe zay le tikiro dohatr'izay fiainana kristiana ratsoa zavatra farany zay zavatra amin'izay important a ianao koa tsy maintsy anarany tompo fa Jesosy tsy anome izay foana matoky amiko ena ataoko fanapaka be transformena ianao aloha rehefa hita hoe vonona tsara itady esprit anao ny fonao omenanao am'izay le zavatra fa raha ianao raha mbola tsisy ireo ohatra narytsy ireo tamin'izany hoe zava-behetsy fotsiny a lamy fotoana eo baiboly tsy vakiana fa eo fotsiny dia normala raha zavatra rovolana sy tapany mety Jesosy ianao dia ajanony indray anao aloha amam-bolana maro transforme indray dia sorana Jesosy amin'ny zavatra rehetra na manjobona na maiza dia amin'ny Jesosy ny voninahitra amen.